Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony izao rehetra izao. Kalma fotsiny rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Misy reto zavatra telo reto matiako tadiditsika rehetra rehefa miatrikolana isika. Ny voalohany io Andriamanitra io dia tsy Andriamanitra vendrana ka tsy ahalala izay mahasoa anao. Tsy Andriamanitra jamby io ka tsy ahita izay zavatra lalovanao. Ary Andriamanitra tsy taitra io, tsy maika, kanefa tsy tara mandrakariva amin'ny famonjenanao. Izany ny Andriamanitsika. Ka izay olona mahatoky izany sy mahatoky azy dia anana fiadanam-po mandrakariva na inona toe-javatra izay lalovany. Ary izany no ampianarina anao amindroany. Ny zanak'Israely ry havana dia niaraka tamin'Andriamanitra fa tsy nanana an'izay le hoe fitsaharana izay fa taitaitra foana isaky misy zavatra mitranga amin'ny fiainan'izy ireo. Jerevana ny bokin'ny Exodosy ahitanao azy. Any amin'ny toko 720 zao dia mahagaga mihitsy. Rehefa tojo ranomasina ry zareo teo alohany ary ny Egyptianina ny tatorina hanao valifaty dia mazava ho azy fa tena danger ngeza be zany fa tena nikoropaka izy mianakavy ary tena nitabataba nanome tsiny hiverin-dalana efa te hanangana saina fotsy hibabika eo anatrehan'ny Egyptianina nefa efa nisy loza folo teo hitany nanafahan'Andriamanitra azy tao. Toy izay Mosesy hoe mitsahara mangina ianareo izy fa ny Egyptianina izay hitanareo an'io dia tsy hitanareo intsony mandrakizay. Nisokatra ny ranomasina nandiha tany maina izy ireo maty tao ny Egyptianina rehefa avy eo. Afaka izay dia ny toko 520 indray ny hira nideran'Andriamanitra teo ireo andro vitsivitsy monja dia iny indray fa tsy nisy ny rano. Nahita rano ihany tao amara fa nangidy be dia nymonomonina indray ry zareo. Fa ahoana izany hofatiny etaeta ty izay mianakavy ty raha izao no mitoy tsy aleo hoe miverina ny Egypta sy ny toy izany. Dia nanao fahagagana indray Andriamanitra amin'ny toko 520 dia afaka indray iny aloha. Niditra indray ny toko 620 dia nymonomonina indray izy rehetrarehetra fa tsy misy sakafo. Lany ny vatsy andro vitsivitsy daholo ry havana nielanelan'izany rehetrarehetra zany dia teo indray dia tsy nisy ny sakafo dia memenina dia ny henan'ny Egypta, ny tongolon'ny Egypta manina te hiverina. Tena aleonay miverina ary mieritreritra angambany izy ireo raha miverina izy dia hisokatra indray io ranomasina io zany andehanany. Fa tena memenina indray izy rehetrarehetra ary inona indray no zavatra nitranga amin'ny toko 620 io nalatsaka Andriamanitra indray ny mana, nomen'Andriamanitra indray ny papelika hinanan'izy ireo ka tena voky. Dia vita indray iny toko 720 indray dia monomonina indray izy rehetra fa tsy nisy indray ny rano. Lany indray le rano dia nangetaeta dia ny tena nahagaga ara dia izao naika hitora-bato an'i Mosesy mihitsy izy ireo. Ry zareo zany eo anatrehan'ilay olana dia izao memenina sy monomonina sy miady amin'ny Mosesy ny ataony raharaha. Ny an'i Mosesy kosa isaky miatrika olana dia mandeha mivavaka mitady an'Andriamanitra, mitaraina amin'Andriamanitra. Izay ny zavatra izay ataony. Ka izany toetra ny zanak'Israely zany tena zany ny toetrantsika amin'ny ankapobeny rehefa miatrikolana isika. Tsy mba kalma, tsy mba mipetraka mitombona tsara miandry ny famonjen'Andriamanitra fa indraindray aza manao foana mihitsy lasa miverin-dalana, lasa manompo sampy, lasa mangalatra, manao tsolotra sy ny rehetra. Rehefa tojo olana isika satria matahotra tsika hoe ho revo, ho potika ao anatin'ny olana io fa tsy ahavita monjy antsika Andriamanitra. Ary izany indrindra na tonga mpanao salamo ilaza manao hoe miantombena tsara miandry ny Jehovah ianao ka manantena azy. Any amin'ny salamo 7:30 andininy 7. Dia izany koa na tonga ny mpanoratra ny bokin'ny fitomanina any amin'ny toko 7 andininy 4 ilaza manao hoe tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah ozy amin'ny fahanginana. Dia nisy ihany aloha ry havana nanontany hoe fa maninona kosa moa pastera Andriamanitra manao an'izany maninona ny tsy tonga dia nisokafany fotsiny le ranomasina dia nandiha tany maina teo ny zanak'Israely fa nindrasany efa tena hisy suspense be, efa tena miporitra mihitsy ny zanak'Israely zay vao nisokafany le ranomasina. Maninona raha tonga dia nomena le rano fa tsy nindrasana efa maty misary maty etaeta ny olona vao nomena le rano. Maninona ny tsy tonga dia nalatsaka le mana rehefa nandeha nihevitra ny zanak'Israely tamin'ny premier jour fa maninona efa nandrasana efa tena honona tanteraka ny olona vao alatsaka le izy. Ohatrany hoe indrasan'Andriamanitra efa tena hitokona sy monomonina mihitsy ny olona zay vao manao zavatra izy. Fa maninona ny tsy tonga dia omeny le valim-bavaka fa indrasany ho poritra eo mihitsy le olona. Zay izy vao manao dia memenina ny olona dia lasa ohatrany hoe le olona indray ny diso. Zany fomba fijery zany ohatrany hoe fomba fijery marina nefa ny tena zava-misy ry havana dia izao ny tanjon'Andriamanitra
tena tonga ny zanak'Israely hianatra miara-mandeha aminy, hianatra atoky azy. Ary zay mihitsy ny tian'Andriamanitra ampianarina ny olona rehetrarehetra mihitsy eo anatrehan'ny toejavatra hoe mianatra mahatoky an'Andriamanitra ianao. Ka rehefa misy ny olana dia ahoana ny tokony ho atrehana? Tsy hoe tonga dia fiainana tsisy olana mihitsy, fa ny fiainana dia ozy Jesosy ity amin'izao tontolo izao hoe tanareo fahoriana, izany hoe ho feno olana izao tontolo izao io. Ahoana ny tokony hiatrehanareo an'ireny olana rehetrarehetra ireny? Izay le testa izay nomenany zanak'Israely, fa indrisy moa fa resy foana izy. Tsy afa-panadinana foana izy rehefa tonga le testa satria memenina izy, tsy mba hoe fahatokiana an'Andriamanitra. Zay zany ny tian'Andriamanitra ho ampianarina antsika hoe mahatoky an'Andriamanitra rehefa tojolana, dia mivavaka, dia miandry ny famonjen'Andriamanitra, tsy manaonao foana rehefa miatrika ny zavatra rehetrarehetra. Indraindray manko misy ny ohatra ny marary, dia lasa ny olona marary dia tonga avy any ny pronostika omen'ny dokotera na ny diagnostika, tonga dia aretina ratsy be mihitsy. Iny tsika fa mikiropaka amin'izay dia lasa mandeha manompo sampy mitady famonjena etsy sy eroa satria hoe maika mahita ho sitrana. Izany ilay tsy fahaizana miandry an'Andriamanitra zany, tsy fahatokiana an'Andriamanitra zany, satria lasa ny tenin'ny dokotera no heverintsika fa ho ambony fa tsy ny tenin'Andriamanitra, miandrasa an'Andriamanitra ry havana. Toy izy ihany ny fitsaboana izay atao ao amin'ny dokotera io dia miandrasa an'Andriamanitra fa aza mikiropaka, aza manome tsiny, aza mitabataba, aza memenina toy izany fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa ohatra hoe elaela vao tonga mivalim-bavaka, miandro eo tsika dia efa manomboka memenina amin'izay tsika, dia manomboka tezitra amin'izay tsika, dia manomboka manome tsiny an'Andriamanitra amin'izay tsika, dia manomboka efa ohatrany hoe te hiverin-dalana, efa te hanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny farany miandry an'io valim-bavaka io. Dia efa tsy izy zany fa kalma fotsiny rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Indraindray ny sasany moa miatrika olana any amin'ny tribonaly dia kiropaka amin'izay satria hoe ny adverseranareo anie nanisika vola be ho ny tao amin'ny juge tao ary zareo ny tena mahalala olona be sy ny toy izao sy ny toy izao, dia iny ianao fa mikiropaka dia efa tsisy mivavaka ataonao efa ozy ianao efa tsy mandeha amin'izay laoniny intsony fa ozy ianao tsy maintsy manao tsolotra, tsy maintsy manao kolikola, tsy maintsy manisika vola fa tsy ho vidy ity zavatra ity, dia efa lasa amin'izay ianao manao ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra anie zany. Mitombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ry havana, manantena azy, matoky ny tompo, aza mieritreritra ny verin-dalana zany ny zanak'Israely zany, na dia efa lalana lavitra aza nitondran'Andriamanitra azy, mbola te hiverin-dalana foana ihany izy. Efa firy taona ny arahanao tamin'ny vadinao nanambadianao azy, mbola te hiverin-dalana foana hoe inay anie tsy nanambady an'ity, inay anie tsy nentin'Andriamanitra taty, inay anie tsy nahazo an'ity asy ity, zao ve ny zavatra izay nataoko, inay anie zao, inay anie zao. Zany ny fomba fiderin'ny zanak'Israely zany. Te hiala foana, te hiverina foana rehefa misy olana dia memenina. Ary zany no anambarana anao androany hoe kalma fotsiny rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao. Inona ny tokony atao? Ilay fomba fiadiny Mosesy ny tena fomba fiady tokony ataontsika. Tsisy fa tsy Andriamanitra, mandehana makany amin'Andriamanitra, ambarao amin'Andriamanitra ny zava-misy rehetra dia izao andraso ny valim-bavaka izay omen'Andriamanitra eo. Dia izay fotsiny, aza manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany, fa mety misy ihany ny zavatra azonao atao, zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatra zany zao ilay niteneniko teo hoe marary ianao dia misy azonao atao tsara mihitsy. Raha ohatra ka tsy mety aminao mihitsy ilay asa dia misy azonao atao tsara mihitsy no mitady asa. Raha ohatra ka hitanao fa misy olana ianao amin'ny tribonaly, azonao atao tsara mihitsy hoe andeha hitady avoka sy ny toy izany. Fa ny ankoatran'izay dia tsy azonao atao ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia miandry ny famonjen'Andriamanitra isika amin'ny fahanginana. Fa tsara zany ozy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary izay miandry an'i Jehovah kosa dia androsoery izy. Elatra miakarany tahaka ny amin'ny voromahery, hiazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra, andeha izy, nefa tsy ho reraka. Izy fitsarina sy fiadanam-po men'Andriamanitra anao. Fa ny devoly io miteny io ny devoly manakorotana ny lohantsika io, ny devoly manala ny fiadanam-po anatintsika eo anatrehan'io toejavatra io, dia mila didino amin'ny anaran'i Jesosy mitsy manao hoe mangina mitsara anevoaka anao ry Satana. Tsy meno an'izany fa ny fantatro dia izao tsy lalidalovana ny sofin'io Andriamanitra io fa mandray. Ny fantatro dia izao mahita ny fiainako io Andriamanitra io ary izy no mitatana dia izay, dia mahatoky azy dia izy no miantoka ny fiainako. Raha misy ny zavatra tokony hibebahana dia mibebah, fa indraindray koa mety misy zavatra izay tsy mety eo amin'ny fiainantsika mahatonga ny olona tsy mety mivaha mihitsy, dia fotoana fandinihan-tena io dia fibebahana. Aza manamelo tena fa mibebah fotsiny, dia rehefa vita ny fibebahana izay ataonao dia raiso ny famelan-keloka dia miandrasa ny famonjen'Andriamanitra fa izany no sitraka Andriamanitra, izany no sitrapony, izany no tiany hiatrehanao ny olana rehetra ary te hampianatra anao an'izany izy.
fa ny fiainany zanak'Israely dia isaky ny toko anankiray memenina foana isaky misy olana anankiray. Ary ianao kosa mba toy izany ihany ve sa ho tahaka ny Mosesy kosa hoe tompo ianao ny mahalala ny fiainako, apetrako aminao zao zava-misy zao, miandra ny famonjenao zahay ary izay sitraponao rerany ianao ka ho tanteraka dia ho hitanao fa hanana fitsara ianao na inona ady atrianao ary izay ny tanjon'Andriamanitra. Fa averiko ihany hoe tsy tara tsy maika io Andriamanitra io rehefa miasa ho azy rerany ny voninahitra. Amen.